ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sarobonahitra mety loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety loha. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa, ary mamely totondra nefa tsy toy ny mamely amin'ny-drivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Korintiana 1:7-5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa fehezin'ny hery avy any ambony isika, fehezin'ny herin'Andriamanitra, dia moramora amintsika ny anaraka ny taridalana ara-pahasalamana omen'Andriamanitra antsika. Amin'ny Korintiana 1:7-5:20 dia misy fanoharana ataon'ny apôstôly Paoly mahakasika ny hazakazaka. Ny hazakazaka zany, hoy ny ambaranteny, ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa mitady saribonahitra mety ho loha, fa isika kosa tsy mety ho loha. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa, mamely totondro nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa asiako mafy ny tenako mba ho mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Manome ohatra ny amin'ny fahasalamana ny apôstôly Paoly, hoariny tahaka ny hazakazaka zany ny fiainantsika. Ny fahombiazan'ny fanavaozana anankiray dia miankina amin'ny fahitana mazava ilay fahamarinana izay iorenany. Ka ny fanavaozana ara-pahasalamana izay ampianary ny tenin'Andriamanitra antsika, ny taridalana antsika, dia fahazavana efa hita ny fahamarinana sy ny fahatsarana. Tsy mila porofona intsony zany, fa ny atao tsisa dia izao, manaraka sy manaiky azy. Etsy an-tany kosa nefa dia mitera-doza ny hevitry ny saina tery sy ny hoe fahazahana izay hiainana kanefa tsy nahasoa nandritra ny taona maro. Ny fototra iorenan'ny fanavaozana maritra rehetra dia tsy inona fa ny lalàn'Andriamanitra, ny taridalana omen'Andriamanitra. Iray amin'ireny vokatra izay nahatonga fahampitena teto amin'izao tontolo izao, ny tsy fifehezana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Io no nanjoan'ny Adama sy Eva tany amin'ny saha-edena, ilay voankazo voarara teo afovoan'ny saha, tsy nahatsindry izy mivady. Rehefa noraviraviany devoly tamin'ny alalan'ilay menana, dia nihinana izy ireo, dia nalainy, dia nohanina. Nefa fa tenenin'Andriamanitra, aza hohanina fa maty ianareo raha mihinana an'io hazo io. Ary mbola io sakafo io ihany koa no hamelezan'ny Satana ny zanak'olombelona amin'izao andro farany izao. Amin'ny fomba ahoana hoy isika? Voalohany dia izao, mihinana izay miraran'Andriamanitra, efa raran'Andriamanitra dia mbola hohanina. Ny faharoa koa dia izao, ny atao hoe fahalalana hono dia izao ihany koa, na dia tokony hohanina aza dia atao mihoatra, tsy mihinana ampamendrena, fa dia azo hohanina ity dia manao izay danin'ny kibony io. Tsy eken'Andriamanitra koa, tsy fahalalana honina izany toe-javatra izany. Ary ho tandremantsika fatratra, tokony hifehy ny fihetseham-pontsika sy ny sitrapontsika isika, ary io sitrapo sy fihetseham-pontsika io dia ho fehezin'Andriamanitra ihany koa. Raha ny sitrapon'Andriamanitra no avelantsika hifehy ny tenantsika, dia ho tanteraka isika. Ry namana, dia hanao fanandramana isika, izao ilay fanandramana atao zany. Raha eo amin'ny lafin'ny sakafo isika no mahafehy tena araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny taridalana, raha ny sakafo zany no voafehy, dia ahafehy zavatra be dia be isika, ho voafehy ny zavatra maro, ahafehy tena isika. Ka eo amin'ity sakafo ity andao hitandrina ary, dia izao, tsy mihinana izay tsy tokony hohanina, tsy misotro izay tsy tokony hosotroina, ary mihinana ampamendrena amin'ireo izay tokony hohanina sy omen'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy ho tsy misy pentina ireo izay mampiseho an'i Kristy any amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy misy tsy pentina, tsy tokony misy tasitasy ireo izay maneho an'i Kristy any amin'izao tontolo izao. Mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, mahony tena amin'ny zavatra rehetra, amin'ny sakafo, amin'ny filana rehetra. Ho tahin'ny Tompo ianao, ka izao ny vavaka ataoko androany, vavaka ataontsika dia izao, mba ho fehezin'ny hery avy any ambony, ny hery Andriamanitra no mifehy antsika.
hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa mavesatra hatrany ny taridalana omenao anao, mampieritreritra ny taridalana omenao anay, mahatonga saina ary tokony handraisana fanapahan-kevitra hiainanay, hivelomanay araka ny sitraponao. Fehezo amin'ny herinao izahay, fehezo ny momba anay rehetra satria zanakao izay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.